Tompo klasy tokovavim-bola ny fahitalavitra matevy no arahanao sy jerenao amin'izao ora sy fotoana izao. Miarabanao ihany koa tonga sindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matevy. Ampanajana araka izany no anasananao anaraka hatramin'ny farany. Ireo vaovao izay voahango ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity. Mbola ny tontolon'ny politika ihany aloha hatreto no misongadina sy mitana ny sainy maro ka mahakasika izay indrindra no ndeha isantarantsika ary ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Raha ny voalazan'ny lalana dia manana 10 andro aorian'ny nampidirany fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no ampidiran'ny voakasiky ny fitoriana ny fiarovan-tenany. 9 andro taorian'ny nampidirany solomavambahoaka ny fangatana ny fitsarana ny filoham-pirenena amin'ny asany. Nanolotra ny fiarovan-tenany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity ka teny amin'ny amboda teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no nanaterany izany. Nametraka ny fiarovan-tenany teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny solotenany ahitana ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ny mpanolotsainy Mohamed Rachidi sy Jobarsan Randrenarivony miaraka amin'ny mpisolovava roa no tonga teny Ambodany maraina teo nametraka ny antota taratasy fiarovan-tenany ny filoham-pirenena izay enjehan'ny solombavam-bahoaka eny anivon'ny HCC noho ny fandikana matetika ny lalam-panorenana. Menjarana eny dia mandray zavatra nentinareo fa dia vampitaina amin'ireo tompon'andraikitra zany atao amin'ny toeram-piasana izao feteny nateranareo izao. Dia ny tohiny moa zany amin'izay fotoana ivoahany dia tsy maintsy hoeninareo ihany fampiantsoantso matetika ihany fampita vaovao zay ngamba ny azo lazay. Ny tsy fametrahana ny haute cour de justice rafitra amin'ny tsara mitondra, ny tsy fahavitana famoahana lalana maro voavy laniny fahefanam-panatanteraka, fandikana ny mahalaika amin'ny fanjakana ary ny tsy fanajana ny fisaraha-pahefana ary mbola fitazonana ny senita rafitra tamin'ny tetezamita ikarakara ny fifidianana. Ireo no antony voatanisa fa hitakiny solombavam-bahoaka 120 ny fanonganana ny filoham-pirenena. Ao anatin'ny antota taratasy napetraka androany teny fitsarana avo momba lalam-panorenana no hitondran'ny filoham-pirenena amin'ny fiarovan-tena rehetra manoloana ireo faninjehana samihafa ireo. Arak'izany, efa eo am-pelatenan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fiarovan-tena amin'ny filoham-pirenena manoloana ny fitorian'ny solombavam-bahoaka. Andrasan'ny rehetra izay fanapa-kevitra raisy mitsara sivy ao anatin'ny HCC. Marihana fa tsy misy ny fepitaona famohan'ny HCC ny fanapa-kevitra amina Raha fampitsarana ny filoham-pirenena amin'ny asany.